Fanapana-teny amin'ny antenimiery manaraka ny politika fanaraha-pahefanan'ny repoblika afateny Madagasikara dia firaisana ino eto Antananarivo no natambatra ho renivohitra fa mitomany renivohitra Madagasikara fa nafilazantsena ny pototsono nefa mila fahazavana mpiasako anao ny asa ary mila fahazavana mpianatra ko anao fianarana zany hoe tsy afaka mandrosony itsika raha tsy mirehitra amin'ny poto ary tsy lama misy ny tany efa hoe tsy milano zany ho antany raha tsy mirehitra